Tena lehibe ho andray ambasaderin'ny Ozoa no tafoana amintsika rehetra ato tokantrano ato amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fotoantsika izay androsoantsika amin'ny fampianarana larina fahafy moa zany androany larina fa 1 ny fampianarantsika eny amin'ny teny ity fanolainy tena koa ambasaderin'ny Ozoa mandroso ato amintsika ny amin'ny zao an'izao ny fampianarana moa dia araka nambarako teo dia ny fampianarana larana fa 120 izay rahantsika ny amin'ny zao an'izao. Ny lohateny moa dia hoe niteraka zany Andriamanitra zany dada Iava zany ary izay no jerevantsika ho foana porofona mazava zany fa rehefa niteraka izy zany dia ino io naterana io Andriamanitra sa tsy Andriamanitra valo ny omeko sady Andriamanitra io naterana io ary roa ny Andriamanitra marina raha ny fampianarana tena marina mitondra fiainana mandrakizay dia anankiroa ilay Andriamanitra roa misaraka tsara fa tsy trinité ary tsy monotéisme fa zany trinitarisme zany fampianarana avy any amin'ny démonie zany ary ny fampianarana monotéisme zany koa dia fampianarana avy any amin'ny démonie zany ka tsy andeha vanitsika ary hoe tena misy hoe niteraka avy Andriamanitra dia no afaka itsikana soratra masina avy tany dia amin'ny bokin'ny salamo nga manisy azy ity zao salamo faharoa somary mijerykelitsika zany hoe zay nan'Andriamanitra anankiray foana zany izay ny porofo mitandrina didifolo mihitsy ny ianao fa raha ny tokony izy dia raha soratra masy hoe tsy tokony izy fa ny tena famarihana dia roa ny isan'io Andriamanitra io roa miavaka tsara ary samy ivavahana daholo ry zareo. Avy hatransika dia hijery an'ilay hoe miteraka io Andriamanitra io satria io no anaovan'ny olona komantera be amin'izao tsika miteny zao hoe aiza koa misy Andriamanitra miteraka zany tena niteraka izy fa io dia arakaraka an'izay boky ampiasainao. Ny silamo zao ohatrany dia milaza fa tsy niteraka izy satria izy nanana boky hafahafa namorona boky hafahafa ho an'ny zareo fa tsy ilay boky ny Abrahama no nanany am-pelantanany iny fa boky ny zareo manokana io ilay hoe any zareo zay ka tsy idirantsika iny dia zareo manoratra fa tsisy an'Andriamanitra niteraka zany ka zay ilay ao anatin'ny boky noforonony zareo tany aminazy tany fa ny bokyny jiosy kosany izay ny atao hoe Sefer Torah-ny jiosy dia milaza mahitsy be mihitsy ny bokin'ny Abrahama sy ny bokin'ny Moshe ary nisy izy mino ny Abrahama sy Moshe dia tsy maintsy mino fa marina ny teny satria teny Abrahama sy Moshe tany amin'ny taona moins 2000 no nisiny zareo ka zay boky hafa ty oriana ela be ty izay noforon'ny olombelona ka miantso io Andriamanitra Abrahama tsy marina satria raintsika zao ny bokin'ny Islamo efa ndresako teo taty amin'ny taona plus 600 nge vao nisy reny ka aiza moa zay taona plus 600 no marina io natrehan'ny moins 2000 satria misy elanelana taona 2600 ebe zao zany zany hoe tsy mety lizy zany hoe ho atao fampitahana zany famarinana zany fa ny marina dia ny bokin'ny jiosy bokin'ny Abrahama sy bokin'ny Moshe ka any amin'ny bokin'ny Sefer Torah-ny jiosy no misy an'izay teny hoe niteraka Andriamanitra zany dia vakitsika amin'ny bokin'ny salamo faharoa salamo faharoa andin'ny fafiry salamo faharoa andin'ny fafito salamo faharoa andin'ny fafito ao amin'ny bokin'ny jiosy ny bokin'ny jiosy mihitsy manao fanambarana mahitsy marindrano ary eto dia mazava ho azy fa rehefa tsy bokin'ny jiosy ny vakianao dia namorona ny olombelona sy izay Andriamanitra tsy izy tany fa hoe tsy niteraka io Andriamanitra io fa tsy izay ny marina fa ny Andriamanitra Abrahama dia tena niteraka araka ny bokin'ny salamo faharoa sy be dehibe moa molaza fa tsy niteraka zany io Andriamanitra fa ka arakaraka ny boky eo am-pelantananao io fa raha ny bokin'ny Andriamanitra Abrahama izay nisoratan'ny Abrahama ary ny bokin'Andriamanitra ny Moshe izay nisoratan'ny Moshe na Mosesy na Moizy dia milaza mihitsy fa tena niteraka io Andriamanitra io ary tsy niteraka ohatran'ny vehivavy miteraka fa niteraka
araka ny teny, zany hoe ilay teny a navoakany a teo izy no ny teny hoe za no niteraka anao androany loha avaka itsika ny teny zany. Salamo faharoa andininy fafito, salamo faharoa andininy fafito. Hamoaka ny didy aho, ty zany misy didy navoaka zany. Iavany ilaza hoe zanako ianao, niteraka anao ankehitriny. Ay kosa e, mahitsy be zany teny zany. Ary ianao raha ohatra ny ka le tokantrano ena zany teny zany de hatrany de faly sy mibitaka ianao hoe hay tena didy mihitsy ny izy, didy navoaka ny iavà, milaza sy miteny izy hoe zanako ianao ary niteraka anao ankehitriny. Zany hoe raha izay soratra masiny tatsika dia niteraka mihitsy ny io Andriamanitra io, Elohim Israely, Elohim Abraham, Elohim Mose, tena niteraka mihitsy ny izy. Ka izy amitsika moa zany afa-tsy ny olona mpanohitra an'io Andriamanitra maro io miteny hoe tsy misy azany Andriamanitra niteraka zany. Fa zany zao de fahadiso-kevitra daholo hoe misy milaza fa hoe manana ny Andriamanitra Abraham ho Andriamanitra, manana ny Andriamanitra Mose ho Andriamanitra satria mitovy amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany Andriamanitra ny. De eto nefa ny Abrahama nylaza mihitsiny fa ny Andriamanitra Abrahama de miteny mihitsiny hoe niteraka ao izy izy, izao niteraka anao androany. De mahitsy be zany teny fa rehefa ntezy hoe niteraka de tsy azonao variana intsony zay fa niteraka izy zay. Ary raha niteraka izy de tsy misy azonao amalina zany mihitsy. Ka raha lay zanak'Andriamanitra moa de tena nilaza mihitsy io zanak'Andriamanitra io fa izy de tena teny, ary ilay teny de tena Andriamanitra, ary ilay teny nefany a de nateraka Andriamanitra mihitsy, satria izy ny teniny hoe ny raiko, satria moa Andriamanitra ny teny misy koa tamin'izany fotoana izany taminazy hoe iteny zanako malalako izay sitrako izy no henoy. Ka Andriamanitra mihitsy no niteraka ny dikan'izay. Dao aloha jerevantsika hoe Yahosoa de mpaminany Israelianina, ka tsy misy mahazo mamaly mihitsy ny teniny Yahosoa satria mpaminany izy. Ka mampaminany ny mpaminany a dia hojerevantsika ny teny Yahosoa zay mpaminany. Anio aloha arahana lalana satria Yahosoa io tondrona hoe zanako ianao io. Yahosoa ny tenenina tamin'io, tany de ataontsika malaky be le resaka zany. Do afaka etsika aloha zany fa ny mpaminany de tsy maintsy enona, de ho verifentsika raha ohatra ka mpaminany Yahosoa, de ho verifentsika zay vaketsika aloha le hoe mpaminany Israelianina tsy maintsy enona. Deutéronomia 18:15 manaraka ny teny lalàna foantsika mba hahatonga antsika hijory tsara amin'ny famarihana. Deutéronomia 18:15 anangana mpaminany ankiray tahaka eo voanao eo amin'ny rahalanao hiava Andriamanitra ao, ho henonareo izy zay. Anangana mpaminany anankiray tahaka eo voanao eo amin'ny rahalanao hiava Andriamanitra ao, ho henonareo izy. Zany hoe miaino zany ny tenin'ny mpaminany Israelianina, satria Israelianina moa ty mifampiresaka eto ty, ary ny resaka de mandeha am'zareo samy Israelianina, tsy nidiran'ny Arabo, tsy nidiran'ny Sinoa, tsy nidiran'ny Japonais, tsy nidiran'ny Frantsay, fa zareo samy Israelianina no miresaka eto. Ka le hoe anangana mpaminany anankiray eo voanao za de eo am'zareo samy Israelianina zany resahana zany. Mazava zany fa miala ny mpaminany rehefa tsy Israelianina, rehefa tsy Israelianina ny mpaminaninao zay nampianatra anao sy narahanao teny de tsy izy io, fa misandroka zay rehetra manao an'zany zany. Fa ny voalazany tenin'ny Andriamanitra Abrahama de mihitsy hoe mpaminany Israelianina no henonao, ary zay ihany no arahanao teny sy hoekenao teny. Tsy tafiditra ao zany ny Sinoa, mpaminany Sinoa, mpaminany Frantsay, mpaminany Arabo, mpaminany Anglisy, mpaminany Amerikanina, mpaminany Japonais, tsy mahazo miditra am'zany resaka mpaminany zany izy. Fa Israeliana io mazava tsara be io soratra e. Zay mbola apetsika amin'ny andininy valo ambin'ny folo, nge apetsika ny teny 18 sy ny 19. Ananganako mpaminany anankiray tahaka anao avy eo amin'ny rahalany izy. Satria eo amin'ny rahalany Israelianina daholo zany dikan'izany, satria resaka amin'ny Israelianina ty fampiresana ty.
satria le teny de hoe izao no ambaranao amin'ny zanak'israely sy taranaki Jakoba ary ekatra amin'ny bokiny aiza moa misy any any amin'ny bokiny Leviticus Exodus ka Exodus 19 Exodus 19:3 Exodus 19:3 teto zany nanomezana an'io lalàna io ary niakatra ao amin'Andriamanitra Moshe de niantso any avata ao an-tampony tendrombohitra izy ka nolazany hoe izao no lazainao amin'ny taranaki Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely, zany hoe ny anomezana le fanambarana zany a de ny taranaki Jakoba sy ny zanak'Israely. Tena tsy tafiditra ao ny arabo, tsy tafiditra ao ny frantsay, tsy tafiditra ao ny malagasy, tsy tafiditra ao ny anglisy na ny sinoa, fa taranaki Jakoba sy zanak'Israely ihany tafiditra amin'ity resaka ity. Zay no nomena le fanambarana. Noho zany zay niaino fanambarana avy any amin'ny zavatra hafa faux daholo, faux daholo, diso daholo mihitsy. Ka hojerevantsika raha ny teny hoe lay bokiny Deutéronome 18 zany a, ventsika amin'izay Deutéronome 18 teo, lay Deutéronome 18 iny zany a de milaza fa israelianina io resany satria ny resaka de mandeny am'zareo samy israelianina. Deutéronome 18:15 io zany tsy tafiditra mihitsy ny frantsay na ny arabo na ny sinoa na ny amerikana na ny anglisy na sahala am'zany fa tena israelianina ihany no azo anona teny. Fetsika vakina amin'ny 19:20 sy ny 19:10 zany voninahitra dadavasy Joshua. Ananganako mpamina anankiray tahaka anao avy eo amin'ny lalàna izy de apetraka eo am-bavany arany teniko a de olazainy amin'izy ireo ny zavatra rehetra zay andidiko anazy. Zany hoe misy teny zany a ho apetraky dada Iava amin'ny zareo amin'ity mpaminany ity de io teny io zany a no ampitaina amin'ny zanak'Israely de io mpaminany io no enona ary israelianina izy io ary io nitondra ny teny dada Iava. De ndreo tsika ry azakazaka avy hatrany fa io Yahosoa mihitsiny a no lazaina amin'ny hoe zanak'Andriamanitra zany a ary tena naterak'Andriamanitra izy. Ndreo jerevantsika mihitsy aloha mampaminany azy satria raha vao tsy mpaminany izy de tsy mety io. Iza moa zany mampaminany azy, ndreo jerevantsika hikaroka kely an'izay teny zay tsika aloha hoe mampaminany any izy moa zany dasika aloha misy zato jerevantsika kely ovakitsika aloha amin'ny bokiny Matthieu 21:11 fanaporofona fa mpaminany Yahosoa. Matthieu 21:11 Matthieu 21:11 fa afakitsika manoko ny 10 sy ny 11 hoe 10:11 Matthieu 21:10-11. Eto zany de tena hoe ny vahoaka israelianina mihitsiny a no nametraka fa mpaminany Yahosoa io. Ano nefa tonga tao Jerosalema izy de taitra avokoa ny tao an-tanàna ka nanao hoe iza moa izao, ary ny vahoaka mihitsy no nilaza hoe izy no Yahosoa mpaminany avy any Nazareta any Galilia. Zany hoe tena ny vahoaka mihitsy no manao confirmation, tena miconfirme ho mason'izao tontolo zao fa tena inona, tena mpaminany Yahosoa. Zany hoe tsy le fariseo mpanohitra anazy fa eny hoe fa olo efa tsy tian'Andriamanitra hatramin'ny farany reny, fa tena le vahoaka lay ny olona rehetrarehetra tao Israely no iarany teny hoe ary ny vahoaka ny laza hoe izy no Yahosoa mpaminany avy any Nazareta. Ka ty fa feo-bahoaka fa tsy fen'olona anankiray, ka raha ny vahoaka israeliana no miteny hoe mpaminany io a de tsy ianao ny andeha teny hoe tsy mpaminany io, ianao zay hafa firenena any, ianao zay ohatrany hoe anglisy na frantsay na arabo na sinoa, ianao ny teny hoe tsy mpaminany io. Ny vahoaka israelianina ny teny hoe mpaminany io a de enona ny teny io amba-paminany anazy. Zay mazava be zay. Zao antsika hijery teny anankiray indray aloha karoantsika kely indray a indray ny teny manaraka araka ny bokin'ny Luka 24:19
Lioka 24 19 neo vaketsika ndray zay aiza mo misy an'izany a lioka 24 19 fa hoy izy tamin'ireo zavatra inona moa izany de hoy ireo ny amin'ny Ahosoavy any Nazareta zay mpaminany mahery tamin'ny asany sy ny teniny teo anaty tren'Andriamanitra sy ny vahoaka zay eo zany de hoe ny olona mihitsy zany no miresaka fa tena mpaminany mahery mihitsy zany Ahosoa zany ary tena mahery tamin'ny asa sy tamin'ny teny teo anatren'Andriamanitra mihitsy ary teo anatrehan'ny vahoaka rehetra zay ny porofo hoe ny vahoaka mihitsy no mahita fa tena mpaminany io ka tsy hainao indray zany iteny tsy marina zany rangah fa ny vahoaka mihitsy no mahita hoe mpaminany mihitsy io a de tsy azonao lavina mihitsy zay sary zay zay aloha zany ny teny fa latsika jery teny akaiky mbola mana-porofo fa tena mpaminany izy a de vaketsika indray tendriamanitra amin'ny Jaona 1:7-10 Jaona 6 aiza misy an'izany asoary eoana mizala mitovy ihany le izy zany 1:8 izy mitovy ihany le teny hoe zay mpaminany mahery zay le Jaona 6:14 zany mitovy am'le teo ihany Jaona 6:19 moa fa tsy 14 zany Jaona 6:19 hoe zavatra inona moa izany fa hoy izy ireo taminy hoe zavatra inona moa zany fa hoy izy tamin'ireo zavatra inona moa zany de ho ireo ny amin'ny Ahosoavy any Nazareta zay mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teniny teo anatren'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra zay io zany de milaza mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe Ahosoa de mpaminany dao raha jerevantsika am'izay ara ny teny Ahosoa hoy izy Ahosoa hoe ny raiko zany hoe ny ray izy zany zanaky ny ray ny dikan'izay zany hoe nateraka eo Andriamanitra ray io izy zany ny dikan'izay ary tsika moa naheno tsara le hoe iteno zanako malalako zay sitrako izy no enoy feo avy any amin'ny lanitra koa zany teny zany a avy ao amin'ny bokiny Ahosoa ke jerevantsika zay teny zay okaroana kely zany jerevantsika kely hoe iteno zanako malalako aiza misy an'izay Matthieu 3:17 jerevantsika vetrany zany Matthieu 3:17 Matthieu 3:17 ary inzao nisy feo fy tany an-danitra nanao hoe iteno zanako malalako zay sitrako ray aloha zany zay zany hoe nisy teny nidina direct tao amin'ny Ahosoa hoe zanak'Andriamanitra izy tamin'izy natao batisa zany ray zay jerevantsika indray teny manaraka izy ndray misy teny manaraka mikasika any am'izay ao Matthieu 17:5 Matthieu 17:5 ary raha mbola ny teny izy de indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo ary injao nisy feo fy tao amin'ny rahona nanao hoe iteno zanako malalako zay sitrako a izy no enoy nisy didy mihitsy nidina avy any amin'ny dadayava feo avy any amin'ny lanitra mihitsy ny teny hoe iteny zanako malalako zay sitrako a de enonareo io ary nainao an'izany moa zay olona teo akaiky ny Ahosoa rehetrarehetra hitantsika am'izany zany teny navoakany Ahosoa zay mpaminany fa tena mametraka mihitsy izy fa tsy izy mihitsy ny namorona ny teny no zanak'Andriamanitra fa nisy teny nivoaka mihitsy ny avy any amin'ny lanitra tany teny hoe zanako io araka ny tenin'ny bokyny salamo hoe zanako ianao zany teraka anao androany de ny confirmena tamin'ny teny zany tao amin'ny Ahosoa mpaminany enony vahoaka ary de ho tokoa i Ahosoa fa tena zanak'Andriamanitra izy a araka ny Jaona 12 bokyny Jaona 12 a Jaona 12 izy zany 12:49-50 Jaona 12 de ngamitsika miteny hoe ndraiko satsika jeren' zay terme ndraiky zay mihitsy aloha karoa kely zay aloha ovaina kely izy a hoe ny raiko jerikely an'izay aloha tsika izy mety anany zany teny zany
karokaroka kelikely zay mety ahitana sy teny zay. Aiza misy an'izany ohatrany tsy mivoaka indray zany saza. Zay ao amin'ny Jaona 5:17 no vakitsika ty fa teny avaitsika ty. Fa Josua namaly azy hoe Jaona 5:17 a, Jaona 5:17 manam-porofo fa tena miteny mihitsy am'izay Josua hoe manana ny rainy izy. Fa Josua namaly azy hoe ny raiko miasa mandrakekehitriny a ary izao koa miasa. Zany hoe tena manana ny dadana izy zany a, ary tsisy io dadana io fa io lay niteny taminy hoe zanako ianao a, izany teraka anao androany. Aloha zany ny fanaporofona fa jery teny hafa indray aloha tsika zany zao hoe indray moa zany no jevantsika akoatran'io a, satria de zay moa tena mazava-bitsy hoe tena miasa mihitsiny izy a, ny raiko izy miasa ary izy koa zany miasa ny dikan'izay ikambanana zany a le asa raha am'izay sary mandeha zay. Ka raha n'io teny hitantsika io a de mazava-be mihitsy ny firafitry ny teny fa tena Josua zany tena zanaky ny avondrindra izy, ary izy de tena nateraka tamin'inona Josua indray no manazava hoe nateraka tamin'ny teny izy, ary izy de tao amin'Andriamanitra mihitsiny. Ary rehefa niteraka azy io dada Yahva io a, Eloheny Abrahama sy Eloheny Mose, de nateraka tamin'izy ny teny satria izy no mpamorona. Zany hoe tsy dada Yahva zany no tena nanao ny création, fa ny rehefa niteny izy de iny teny izy eto hoe parole zany, iny teny iny a no nanao ny création rehetrarehetra. Fa dada Yahva no miteny a, de le teny no manao ny réalisation ny tenin'ny dada Yahva. Zay zany le sarin'le izy. Raha ataontsika kisary sasany izy de zay hoe dada Yahva zany raha mbola tsy niteny a de tsy niteraka izy. Raha mbola tsy namoaka feo zany io dada Yahva io a de tsy niteraka izy, ary tsy mbola misy zatra namboarina. Fa rehefa nanomboka ny teny izy a, de izy ny teny iny a, iny natao hoe namoaka teny izy, ary iny teny iny a no natsoina hoe zanak'Andriamanitra, ary iny teny iny a no atao hoe Jahosua, ary iny teny iny a no antsoina hoe Andriamanitra. De zay le mazava-be zany fa roy Andriamanitra io rehefa avy eo zay. Zay le dikany niteraka Andriamanitra ary roy no isan'ny Andriamanitra ivavahana. Dao raha vakitsika am'izay zay teny zay a, araka ny bokin'ny aiza moa izy Jaona voalohany, Jaona toko voalohany moa zany e, Jaona toko voalohany a, andininy voalohany, jerevantsika am'izay ny teny hoe Jaona toko voalohany e, andininy voalohany. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny de tao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ny teny. Zay zany de efa hitanao tsara fa io Andriamanitra io zany rehefa ny teny a de tamin'ny voalohany izy io teny io, ary io teny io de tao amin'Andriamanitra araka ny azavaiko teo, ary Andriamanitra ny teny. Io teny io zany zay tao amin'Andriamanitra io zay hivoaka tao aminy tao a de Andriamanitra iny. Zay de tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy. Eny nampianariko anareo hoe raha mbola tsy niteny io Andriamanitra io a de tao amin'Andriamanitra tao foana izy. Fa rehefa niteny izy zany a de nivoaka am'izay io teny io a, ary io teny io de toe Andriamanitra, ary ny teny nefa de tonga nofo rehefa avy eo. Doka vikitsika izy no andray azoko izy izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy a de tsy nisy ary ny zavatra rehetrarehetra. Zay zany io teny io zany na hoe Jehosua io a no nahariana ny zavatra rehetra. Zany hoe io zany no azo lazaina hoe fitaovana nentin'ny dada Yahva zay mpamorona nanamboarana ny zavatra rehetrarehetra. Fa raha tsy teo izy a de tsy nisy ary ny zavatra rehetrarehetra. Zany hoe tena io mihitsy ny fitaovana nampiasain'ny dada Yahva. Teny Jehosua io a nampitondraina ny mpianatra tamin'izany fotoana zany raha niaraka tamin'ny mpianatra izy. Zay tena nandefa ny mpianatra zany fanazavana ny teniny Jehosua zany. De andininy faefatra ambin'ny folo am'izay a, ary ny teny de tonga nofoka nonona tamintsika io andininy faefatra ambin'ny folo io, Jaona 1:14.
ary ny teny ala dia tonga nofo kanonona tamintsika io izy io nonona taty amintsika ary ny banjina ny voninahiny izay dia voninahitra tahaka izay zay zanakalahy tokana avy amin'ny rainy eo ka nefa kitsika amin'ny teny anankiray fa ohatrany sahirana be makeny ty teny anankiray ty ndreo nga mitsika maky anazy amin'ny teny hafa anankiray jaona sany afafabe le teny gasy teo jaona toko voalohany a zao de andininy faefatra ambiny folo ary ny teny de tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana zay any hoe lay tokana avy any amin'ny ray mihitsy n izy zany lay tokana ny dadana izy zany am'izany teny zany doka vetsika hoe de voninahitra tahaka ny zanona ay zakainy zanakalahy tokana avy tamin'ny rainy zany hoe tena zanakalahy tokana ny dadany mihitsy ny zany a tia osoaty zanakalahy tokana ny dada iavay zany avy tao amin'ny dada iavay izy zany a de zanakalahy tokana mihitsy n izy a zany hoe zakainy janakalahy zany hoe io voninahitra sy ny atsarany io zany a dia zavatra nomeny dadany anazy zay le izy zany zany hoe zakainy janakalahy tokana avy amin'ny rainy de eto zany tsika de mety tsara mihitsy fa iahosoa zany a lay voalaza ny soatra masina hoe zanak'andriamanitra izy zany lay zanakalahy tokana mazava zany fa mpaminany mihitsy no miteny eto hoe zanak'andriamanitra izy soatra masina miteny an'izay iahosoa ny teny an'izay ny pitatara ny teny an'izay ny teny avy any amin'ny lantilanitra ny teny am'izay bokyny jiosy sefertora ny teny an'izay raha ianao zany mandany zany de trany defa divoly ianao dikan'zany fa mietrreta ary manipaka ny tenin'ny andriamanitra abrahama ianao manipaka ny tenin'ny andriamanitra mose ianao iavanao anarany mieritretanao zany zay miteny fa tsy miteraka io andriamanitra io fa nisoatra masina avy any amin'ny mpaminany israelianina de milaza mihitsy fa tena niteraka izy ary tena marina zany ary nysoatra masina mihitsy ny soatra masina ny jiosy no miteny fa niteraka io andriamanitra io ary raha niteraka izy zany a de tsy misy zahatra azonao andavanan'izay ntsony ary io zanany io de hitantsika eto le hoe andriamanitra izy ary ny teny teo andriamanitra izy teo a zay mizy jaona voalohany toko voalohany tam voalohany teny ary ny teny de to amin'andriamanitra ary andriamanitra ny teny de tena mahitsy be mihitsy ny ty io teny io de andriamanitra zay ka io teny andriamanitra io zany no tsindritsika am'izay a ny mahandriamanitra azy de tsy tatika hatramy natongavany ehosoa fa ny mahandriamanitra azy de efa izy efatra ny aloha tany tao amin'ny bokon'ny salamo misy an'izany ao amin'ny bokon'ny salamo filina amin'izay eo jevako kely izy a salamo a aiza moa zany izy salamo 45 de ny 6-7 zay no jevantsika vetivetika aloha ka ho any reny fivavahana any amitsijy reny milaza fa tsisy andriamanitra zany tsy any andriamanitra abrahama mihitsy zany boky zany bokyny foroporonina fahatahany zany tsy any andriamanitra abrahama zany ka miomana ho any zay nanao akasiparana zao andriamanitra abrahama zao fa tonga ny famalina anareo zany ny ateo hoe elia mpamaly sy mpandravany zay ritra nanao any dada iava tosany anao rery ve vitan'zany hitatsika eny ihany ny tony zany eo a tsy rery zany salamo 45 firy moa teneniko teo sept huit no vakitsika ohatrany 6-7 izy io na 7-8 tsy tadidiko koa farakaraka ny bokiny zany salamo 45 a de ny 7 sy ny 8 no vakitsika andriamanitro dafa toetra mandrak'izay ny seza fiandriananao te hipamarihana ny te himpanjakanao eto zany de antsoina hoe andriamanitra zany le mipetraka eo ambony seza fiandrianana
zay izy Andriamanitra le mipetraka ambony seza fiandrianana. Tiany rariny ianao ka mankala ny heloka, ka noho izany Andriamanitra zay Andriamanitra ao nanositra diloilo anao tamin'ny diloilo mpiravoravoana mihoatra noho ny namanao. Ity Andriamanitra mipetraka ambony seza fiandrianana ity zany ry olona dia manana Andriamanitra zay manositra diloilo anazy indray. Zany hoe io zany izy mipetraka ambony seza fiandrianana ohatra anazy zany Yaosao moa zany io resahana io, dia mitsangana zany Andriamanitra avy any dia manositra diloilo anao ohatran'izao satria izaho le zanany. Zay dikan'io teny io. Io zany efa tany amin'ny andro ny boky ny Salamo mihitsy tany aloha tany no efa nisy ny fanambarana fa roa ny Andriamanitra, fa tsy zatra ny foronina zany. Io zany diso be zay rehetra reny hoe monoteisme, trinitarisme, reny mantsy ny mipetraka amin'ny rafitra didi folo reny. Fa ity zao dia efa naporofona mihitsy fa efa namoaka didy Andriamanitra zany fa rehefa tonga io zanany io dia Andriamanitra io ka rehefa tonga io zan'izay Andriamanitra io rafa ny didi folo satria mitsipaka an'le hoe Andriamanitra tokana zay any amin'ny didi folo ny sary misy, satria tany amin'ny didi folo iaiavareno Andriamanitra. Fa rehefa tezitra moa dada iavady satria taoriana dezerany totony dia nametraka teny mihitsy izy hoe zany teraka anao androany ary tia naterany ity nataony hoe Andriamanitra tsara be ny momba ny amin'ny seza fiandrianao sy kazana tsy mahasomafa teo zany. Koa Andriamanitra zay Andriamanitra ao zao io avy akitsika amin'ny teny anankiray zay amin'ny teny frantsay mihitsy ny teo makitsika anazy. Fa eto zany dia mazava be fa roa ny Andriamanitra. Zany no manapirofo fa fampianarana avy any amin'ny devoly le hoe trinitarisme, le hoe telo zay iray zany avy any amin'ny devoly, na hoe ny monoteisme avy any amin'ny devoly, satria izao ny ray manositra ny diloilo ary ny ray hosorana diloilo. Ahoana moa mampitovy andreo aminareo? Donk ataontsika sary le izy aloha fa hovakiana aloha vakitsika aloha zay vao ataontsika sary. Psaume firy misy teo 45 7 8 Tu aimes la justice. Andraso aloha ny andininy faenina indray izy mio izy io arakaraka ny tena eto indray izy zao Psaume 45 dia 6 sy ny 7 indray izy zao eto. Psaume 45 dia 6 sy ny 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Ny fiandriananao, ny seza fiandriananao izy Andriamanitra est à toujours dia mandrakizay tory. Zay. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. 7. Tu aimes la justice et tu aimes la méchanceté. Tianao ny famarihana, fahalanao kosa ny aratsiana. C'est pourquoi noho ny amin'izany mihitsy ô Dieu, Andriamanitra, ton Dieu t'a oint. Lay Andriamanitra anao, Andriamanitra dia nanositra diloilo anao. Zafady. Dia diloilo mpifaliana par privilège sur tes collègues. Mba tena tony hoe mampiavaka anao mihitsy ny amin'ireo namanao rehetrarehetra reo zany. Mba privilégié kokoa zany ianao dikizay Yahosoa zany. Ka eto zany dia mametraka mihitsy ny hoe misy Dieu anankiroa. Ny ray manositra diloilo dia ndray hosorana diloilo. Ahoana manankiray andreo ko raha tsy dia vendrana mihitsy ny ko ampiresahana hoe Andriamanitra anankiray any fa ny bokon'ny Salamo ary milaza ty fa anankiroa izy ko dina no ataonao. Nareo zany no fampianarana avy any amin'ny devoly any io Jesosy nataonareo. Zao ny fampianarana devoly nataony. Bokon'ny Salamo reo na mbola tsy hiditra amin'ny testamenta vaovao tsy dia efa mahita saty fa anankiroa ny Andriamanitra. Amalan'io teny Salamo io zany. Alao ataontsika sarisary le izy. Dia mandinika tsara amin'izay misisa aza be famarina fa rehefa resy lahatra lala manao batisa efa tsy mety tsony. Ataony Elia batisa raha malagasy amin'ny 2026. Toy hoe mbola hoe raha maty alohan'izany tokoa dia ahoana? Efa nanome vahaolana hoe ndana misoratra anarana ny batisa ty amin'ny fanjakana Yahosoa dia efa tsara aloha zay, efa mety aloha zay. Zay ny fahamarinana zay. Dao ara apetrakitsika le sary. Io zany misy seza fiandrianana
dia misy mipetraka eo, dia petrakitsika eo lay zanak'Andriamanitra avy indrindra, io izy io. Tsika moa zany tsy mahay sary fa dia ataontsika peu près izy a, io ny zanaky ny avo indrindra io zany ery amin'ny sary ery. Dia ety misy Andriamanitra indray zany ataontsika hoe mitsangana indray lay anankiray dadany zany, tia indray ny dadany zany ataontsika ngezangeza kokoa zao. Dia itikatra tondra diloilo avy any ito eo amin'ny tany io le diloilo, dia natainginy eo ambony lohan'ity zanany ity ty diloilo ity. Ahoana zany manankiray andreo am'izao hevitra zao aminareo? Satria ny ray manositra diloilo, ny ray ipetahan'le diloilo nosorana taminy. Ahoana manankiray andreo? Ka na de ataontsika hoe de efa velana sy tsy mahay mijery, na ny jamba raha mety maheno zamba mety miteny hoe anankiroa zany ka. Fa le milaza fa mahiratra mihitsy nefa ny tiany tena jamba mialohan'ny fotoana, milaza hoe ray ihany Andriamanitra, nefa ny aritony sary efa milaza sato fa roa Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Salamo izy de efa mazava be mihitsy hoe roa Andriamanitra. Zany no proof fefa rehefa tetso io dada Iava io de efa ialany daholo ny didy folana. Ka raha ny didy folana milaza hoe ray Andriamanitra tamin'ny andro ny didy folana, de namoaka fanambarana izy fa anankiroa am'izay. Zay. Ary izy mihitsy ny namoaka an'io proof fandehalany le didy fosy lana Mose, satria tena ny poteny io hitantsika am'izay le Isaia 66:3 iny hoe zay rehetra mbola mamonombo de ohatra mamono olona, zay mbola mitondra fanatsy de ohatra mamolaka vozona alika sy ny maro samihafa. Iny zany fanamporofony hoe efa miady amiko nareo raha mbola manao an'iny fa mandoro hevitra nareo a miala tam'izay a fa tsy mety tsony io sary io. Zay zany a ny teny mahitsy be sy mazava be a milaza amitsika hoe tena misy Andriamanitra roa be zao sady. Zay le zay. Fanaporofona zany zay faharoa ny Andriamanitra ivavahana. Io izy io. Entindrentsika ny fanaporofona fa tena roa ny Andriamanitra ivavahana fa tsy anankiray zany ka lasa hoe monoteisme na hoe trinitarisme. Testamenta taloha zany de milaza fa anankiroa izy. Andao ndray mbola naporofo amin'ny testamenta vaovao. Ny testamenta vaovao indray de manaporofo mihitsy fa roa ny Andriamanitra. Inona ny antony? Le dada Iava de milaza fa tsy mba mety maty mihitsy fa velona mandrakizay. Lay zanak'Andriamanitra kosa nefany efa maty ahozy izy. Ka ahoana moa zany ny ampitovy an'izy mianaka amin'izany hevitra zany aminareo? Ary ny saotra masina miteny mihitsy hoe Andriamanitra tsy mba olona ka andainga, na zanak'olombelona ka anenina. Tsy zanak'olombelona io dada Iava io, nefa lay zanak kosa tena zanak'olona mihitsy. Zao jevantsika aloha zay sary zay no mampiavaka azy mianaka mihitsy hoe tsy mety ony ray ihany no zanaka no vinavinana. No fa fakitsika indray raha soratra masina. Manao moa zany jevantsika anazy a, atsika jery an'ity sary ty indray ao amin'ny bokin'ina moa zany Apokalipsy indray ny vakitsika, Apokalipsy toko faefatra, Apokalipsia toko faefatra, Apokalipsia andininy fafiro moa zany andininy fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo. Apokalipsy 10 de ny 11. Ary ireo anta-da efatra amby roapolo kosa de ny ankoka teo anoloanan'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandriana sy mitsaoka an'ilay velona mandrakizay zany ty mipetraka eo ambony seza fiandriana anankiray ity, ary manipy ny satroboninahitra eo anoloana seza fiandriana ka manao hoe ianao ry tomponay sy Andriamanitray a no mendrika andray ny azy mamboninahitra ary fahefana, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponinao ihany no nisiany sy nahary azy. Takona kely am'le Eliamo le soratra zay no nisiany sy nahary azy. Zany hoe le Andriamanitra mpamorona zany ty miresaka amitsika eto a, lay nahary an'izao tontolo zao. De izy io zany a velona mandrakizay fa tsy mety maty mihitsy io zany. Zay. Nefa le zanak'Andriamanitra de niteny mihitsy hoe efa maty aho nefa velona mandrakizay koa. Zay. Le zanaka koa zany de efa laza fa efa maty aho. Ary izy de zanak'olona. Zao aloha de efa tika indray zay teny hoe efa maty zay a. Ary amin'ny bokin'ny Apokalipsa vakitsaigna ilay izy lakilaky azy a. Aiza ny ijevantsika anazy a.
azokarona kely ay zay mety hitantsika an'izay. Apocalypsie 1:18, Apocalypsie 1:18 avokatsika ry dia lay velona lenga vaketsika mihitsy ny amin'ny lohany any de italeo tsara ity teny Yehosoa ty le Yehosoa le mpaminany efa izy niakatra any amin'ny lanitra lanitra manao an'ity fanambarana ity efa any amin'ny lanitra hatrany amin'ny voninany izy zany de ahoana moa zany ny amakitsika anazy tokoa sokafana manontolo. Apocalypsie 1:13 mivaketsika 1:13 jusqu'à hatrany amin'ny 18. Ary teo voan'ny fanaovanjiro de nisy anakaiky tahaka ny zanak'olona ny akanjo lava hatrany amin'ny tongony, zanak'olona zany tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany amin'ny tongony sady nisikina fisikina-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary ny lohany sy ny volony de fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy de tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varana manganoano ohatra ilay voadio teo amin'ny fiandrendrena iny, ary ny feony toy ny firondrondrano be. Ary ny tanaketina teny an-tanana ankavanana izy, ary nisy zavatra maranitra n'olona ila nivoaka avy teo am-bavany, ary ny tarehiny de tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Ary nahita azy ao ka de lavo niankohaka tahaka ny maty teo anoloana ny tongony, fa izy nanendry tamin'ny tany ankavana ka nanao hoe aza matahotra fa izao ny voalohany sy ny farany. Zay eo zany de miteny hoe voalohany sy ny farany koa dada Iava, fa iteny tsy itovizany de ilay velona efa maty aho nefa velona mandrakizay apetraka aminao fanontaniana raha ity zanaka ity zany le zanak'olona ity de efa maty izy, fa taiza le dada Iava ny nety maty, satria ny soatra masina de milaza mihitsy iny teo Andriamanitra dada Iava de velona mandrakizay tsy mety maty mihitsy ny izy zany, fa lay zanak'Andriamanitra koa tsy nety miteny mihitsy ny hoe efa maty aho, satria Yehosoa miteny io. Ka raha Yehosoa miteny efa maty de tsy izy mihitsy n'izany le dada Iava, tena tsy azo ampitoviana ireo anakoreo, fa zay mampitovy am'ireo de tena devoly direkta mihitsy. Aza miaraka am'ireo tsony fazakazaka anao mahazo miaraka anao rehefa tiaraka, fa anao am'izay ny problemanao rehefa mitsipiny amin'ny heranao de efa ianao ny safidy an'izay da tazo ny valiny sy ny vokany zany. Fa ho an'izay tiandositra ny atezerany dada Iava de mantsira am'zany, miala am'zany, fa mazava be ny sary tsy azo ampitoviana amin'ny dadany mihitsy ny zanany io, fa samy hafa reo. Ndray mety maty ary tena niteny mihitsy hoe efa maty aho izy, fa dada Iava kosany tsy mety maty mihitsy izy, ka ahoana moa ny ampitoviana izy? Fa raha milaza anao fa dada Iava ihany no lay zanak'Andriamanitra Yehosoa, na tsy haiko zay antsoinao anazy ihany, raha vao nataonao mitambatra reo hoe raha ihany reo de efa nataonao maty zany le dada Iava, nanohitra lalàn'Andriamanitra ianao. Ary zay miteny fa maty dada Iava devoly ihany ny samy teny an'izany, ny devoly irery ihany no samy teny fa efa maty dada Iava, satria dada Iava de milaza mihitsy hoe tsy mety maty zany mazava be zay. Io zany ny fanapory-fona ny mahadiso ny trinité ary mahadiso ny monoteisme, le manao hoe ny ray ihany egalina ny zanaka egalina ny fanahy masina. Za moa tsy resaka fanahy masina fa de efa fahadisoana mahatsiravina mihitsy, fa aleotsika eo amin'ny ray sy ny zanaka ihany de efa ampy, rehefa diso reo de efa tsisy marina intsony ny ankoatran'izay. De mahitsy be mihitsy ny teny hoe tena tsisy marina ny fampianarana nomeny olona anareo, fa tena fampianarana avy any amin'ny demonia mihitsy, mpitondra fivavahana avy any amin'ny demonia inamboaka fanambarana fa ny ray ihany egalina ny zanaka egalina fanahy masina, na hoe izy telo de ao anatin'ny kapoaka anankiray, zay le trinité ndray anankiray any Andriamanitra io izy. Ary iny ny sary milaza fa tena ao anaty didy folo nareo io trinité nareo sy le hoe ny ray ihany egalina ny zanaka egalina fanahy masina, ny trinitarisme sy ny monoteisme de fanaporofona fa fampianarana avy any amin'ny devoly mihitsy ary devoly nitondra anazy io, ary zay mivavaka am'zany rafitra zany devoly daholo no mivoaka ao, zanaka devoly daholo. Ahoana moa ty zatra ataonareo ty kosa, fa na amin'ny fanaporofona zay na natoerina matohitra, fa mahitsy be ny sary ny ray ve efa maty de ndray tsy mety maty, ahoana ny ampitovizanao an'ireo?
ka amin'ny mahaolona anazy dia maty izy fa amin'ny tsy mahaolona anazy dia tsy maty izy amin'ny tsy mahaolona anazy iza nampiantranao an'izany lay zanaka efa nyteny hoe efa maty aho izy ny teny fa taiza io dada io no mety maty aminao tanao amin'izany le adalanay miaro-tsindraka ataonareo ary ny tena marina ty zanaka ty dia nyteny hoe teny hoe fanapory foana manaraka ty io zanaka io dia nyteny hoe izaho dia zanak'olona ny zanak'olona fa dada iava kosa miteny hoe za tsy maolona nefa ny Yahosoa dia olona fa dada iava tsy mety olona ahoana ny ampitoviana ao andreo laoka efa kitry izay teny zay hoe Yahosoa zay olona lao karoana antsika kely zay teny zay aloha karoana kely Yahosoa any amin'ny bokyny Timoty angambany izy resy diso aho karoantsika kely aiza moa misy an'iny verina kely ina mbola mikarokaroka mihitsy nitsika Timoty voalohany a Timoty voalohany a Timoty voalohany a toko faharoa andiny fadimy angambany izy teo zareo vakitsika kely zay Timoty voalohany toko faharoa andiny fa ohatsefatsika kely any Timoty voalohany toko faharoa zay Timoty voalohany toko faharoa andiny fadimy fa iray monja Andriamanitra ary ray ihany koa ny mpandalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona dia Yahosoa zay tonga olombelona hoy mahitsy be mihitsy ny io Yahosoa olombelona zany hoe vakitsika anay amin'ny boky anankiray hoe tena lasa olona mihitsy ny izy Yahosoa zay olona zany Timoty voalohany toko filo misy teo raiky izy 2:5 Timoty voalohany a vakitsika amin'ny teny avandray Timoty voalohany a 2:5 fa ray no Andriamanitra ary ray no mpandalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Yahosoa zay olona Yahosoa zany hoe dia olona nefa ntsika hita tsara raha ny teny dada iava hoe za tsy mba olona ahoana ny ampitovianao anazy amin'ny Yahosoa zay olona vakitsika nera ny bokyny Nomery mihitsy n'izy Nomery iza moa zany fanisana moa keny Nomery amin'ny teny katolika ty boky katolika ty vakitsika ty Nomery 19:23 angambany izy zay Nomery 19 iza moa zany Nomery 19 aiza misy an'izany ohatrany totsitako ilay izy teo Nomery 19 firy sa 23:19 asy hoe andray jevantsika aloha rety Nomery 23:19 hoe fanisana 23:19 raha katolika romana moa zany ty le boky zany fanisana 23:19 tsy olombelona Andriamanitra ka andainga zany de mahitsy be mihitsy le teny katolika romana hoe tsy olombelona zany Andriamanitra zany na zanak'olombelona zany ka anenina sady tsy olombelona izy ny tsy zanak'olombelona nefa le zanak'Andriamanitra Yahosoa miteny hoe za kosa dia olona ahoana moa zany ny ampitovizanao an'le dadany zay tsy olombelona mihitsy sady tsy mety maty amin'ilay zanany zay olombelona ary efa maty ahoana ny ampitovizanao an'ireo fa de efa teny efa devoly saina anao raha mampitovy an'ireo sary reo teny efa avy any amin'ny devoly mihitsy iny ianao dosina hoe ka ahoana raha ten'Andriamanitra miteny hoe raha nahita ianao Filipo dia nahita ny ray ka zatra olona mitovy ireo amin'ny tarehy sy ny bikako ny zanany fe tsy mitovy amin'ny dadany ary ny dadany tokoa raha niteraka dia mitovy aminazy ny zanany lozika be zany raha nahitanao dia nahita ny ray fe mitovy zay inona madiso an'izany
ary ny tena izy moa eo amin'ny asa ny tena ny fampiresana am'izay hoe satria ny asako ny asany dadako izy izy no ataoko ary anankiray zay am'izay asa zay natrany amy création de mitovy daholo satria raha nanao zavatra Iehosoa de baiko ny dadany izy ko raha nahitany dady anao de izy manao ny action rehetra ary zay nataony Iehosoa de any-dadany daholo zay no mampitovy azy mianaka mitovy izy any amin'ny tare mitovy izy amin'ny fihetsika mitovy izy any amin'ny asa ka inona moa tsy mampitovy anazy tokoa hoe raha nahitana reo nahitana azy ko ny dadany any lavitra be any ahoana moa ny ampisehoana azy any olona tokoa normal izy miteny hoe raha nahitana reo de mahitana azy satria mitovy na ny fihetsika mitovy ny fanao a mitovy ny tare sy ny endrika ka ahoana moa tsy ampitombona zany teny hoe raha nahitana reo de nahitana azy ohatra ny Eliasy Iehosoa azo raha nahitany Eliana reo de nahitany Iehosoa fa mitovy ihany koa zany hevitra zany ndray fotsiny fohifohy par rapport am'le zokony Iehosoa lava Iehosoa ary fiteniko eto mihitsy zany nahitana reo nahitany Iehosoa ary raha nahitana reo de nahitany dada Iava fa mitovy ihany zany hevitra zany satria Iehosoa sy Eliana kiray ary zay manahaka ny dadanay Iava fa izany sary zany de efa fanam-polofolo am'reo mihitsy hoe ray Andriamanitra ray ary ray koa le Andriamanitra zanaka ny Andriamanitra ray de ray ny isany Iava no anarany ny Andriamanitra zanaka de ray ny isany Iehosoa no anarany ary tena roa be zao reo Andriamanitra reo ary ny faran'ny fanam-polofoko a de any amin'ny lanitra indray tsika no hijery fa ty zao de le sary nandiritra teo fa rehefa tany amin'ny lanitra am'izay Iehosoa de niavaka mihitsy ny sy ny dadany ary de tena niankofana tokana mihitsy ny Iehosoa io izany hoe tena Andriamanitra Iehosoa voapirofo tanteraka mihitsy zany teny zany meko anareo mahandriamanitra azy any amin'ny bokin'ny Salamo mahandriamanitra anazy tany amin'ny bokyny zay efa nivakitsikitretra teo fa andao tsika hijery mahandriamanitra anazy tena hafa mihitsy izy tsy mitovy amin'ny rainy izy fa hafa izy Apokalipsy toko 5 vakitsena ny Apokalipsy toko 5 manoko andinin'ny fahavoalohany zany de vakitsikery teknisianina mahafinaritra be ary hitako teny an-tanany akavanana mipetraka eo ambony seza fiandrianana boky voasoratra tao anatiny sy teo ivelany vo izy tomboka se 7 de indro nisy anjely mahery anakaiky ny antso tamin'ny feo mahery iza no mendrika tamin'ny boky sy amantomboka sely dada Iava ty mipetraka ambony seza fiandrianana tya de mitazona boky izy io le dada Iava io iza ny mendrika aneo katramin'ny boky sy amantomboka sely de tsy nisy tany an-danitra na tetea tany na tany ambany tany na tsokatra na jery azy andininy faefatra koa de nitomany mafy eo satria tsy hita misy mendrika hanokatra ny boky na hijery azy de hoy izao de hoy ny anakaiky tamin'ny androday tamiko aza mitomany fa indro efa nandresiny liona avy amin'ny fokony Joda de ny solofony Davida ka anokatra ny boky sy amanotomboka se 7 io zany le dada Iava zany le mitazona an'le boky ohatran'izao taoko zao taoko sary de mitazona boky zany dada Iava io hitanareo amin'ny sary io ohatran'izao mihitsy le sary leo taoko ato mihitsy de tena mety be leo akavanana izy de ato zany de iza ny amanty boky ty amanotomboka seny fa tena tsy misy mahavoava de za io mipetraka ambony seza io misolo tena ny dada malala Iava zany za de petraka iny diozatsika ny teny de ao amin'ny andininy fahenina ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-maina efatra sy teo avoan'ireo antida de nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny voavolo nanana tandroka 7 sy maso 7 de ny fanahy 7n'Andriamanitra ny raha naka any amin'ny tany rehetra ka io Iehosoa le hoe zanak'ondrin'Andriamanitra indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra lay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao atika ndray zany amin'ny bokiny izy bokiny Jaona misy an'izay raha niresaka tamin'ny Natanaely izy de zay ndreo evakitsika vetivety izy ato amin'ny boky ato hoe Jaona toko 7 de am'izay malakilaky ny fikarohana koa fa lelay elabe izy Jaona toko voalohany
Jaona toko voalohany andininy fafiry ity 23 io angambany izy io 23 24 nijevantsika Jaona 1 23 24 jevantsika raha tena izay mihitsy iny io tokony izay aloha ny eo e Jaona 1 tsy izy ndray ty isy anytsika tamin'iny azo aloha hoe karotsika kely hoe tsy mety io teny io indreo ny zanak'ondrin'Andriamanitra lay taloha karotsika any vao karotsika atindray rehefa ela be teny mampalaky anazy ty tsika zay mampalaky anazy ihany nanaovantsika anazy Jaona mariny ihany ny teneniko teo ahoana zany moka 29 fa tsy 23 kosa ny izy Jaona 29 Jaona 29 vakitsika zany no ny ampiso dia nahitany Jehosoavy manatona azy Jaona ka ho izy hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao i Jaona apôstôly mihitsy i Jaona mpanao batisa mihitsy zany ty le nahitana azy ty de niteny hoe io ny zanak'ondrin'Andriamanitra io de io le zanak'ondry hitantsika ry amin'ny bokin'ny Apokalipsy any vakitsika teo iny zany hoe Yahosoa zany le zanak'ondry aty amin'ny bokin'ny Apokalipsy teo iny de hoe Apokalipsy toko fafy misy teo toko fadimy andininy aiza misy teo misy teo vakitsika andiny faheniny ary iny fa iry teo afovoany sisa fiandriana sy zava-manena efatra sy teo afovoan'ireo antida nisy zanak'ondry nitsangana io zany Jehosoa io tahaka ny voavolo satria Jehosoa le tarikatra amin'ny bokin'ny Jaona iny zay hitantsika tsara iny andiny fafito de tonga izy ka nandray ny boky teny an-tanylay mipetraka eo ambony sisa fiandrianana de Jehosoa zany no naka an'ity boky ity zay ndraisy teny am-pelatana ny dadany ka raha za zao mipetraka eto de misy anakake maka anazy de ahoana moa ny ilazanao fa zay ihany naka an'ity nefany ka tsy filma be ve ny tany an-danitra am'izany efitra zany de tany amin'ny lanitry lainga be zany dikan'izany fa tena hafa mihitsy le mipetraka eo ambony seza mitazona boky de hafa le nandray anazy avy any iny nandray anazy iny le zanak'ondrin'Andriamanitra le Yahosoa autre personnage mihitsy ny par rapport amin'ny le père qui est assis sur le trône ane tena olona hafa mihitsy ny zanaka par rapport amin'ny dadany zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana de ny zanany naka le boky teo ampelatana ny dadany hafa mihitsy n'izy zany de iny zatra nitranga rehefa avy eo zany de sary miseho fa robe zao ny Andriamanitra ary miavaka tsara hatrany an-danitra any amin'ny lanitry ny lanitra any any amin'ny lanitry ny lanitra tena mahitsy be roy ny Andriamanitra ivavahana dao raha toy atsika ary noho ny nandray ny boky izy eo andiny favalo noho ny nandray ny boky izy de niankoka teo anoloany zanak'ondry ny zava-manana efatra sy ny antida efatra amby roapolo niankoka eo anoloanany zay samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra dia ny fivavahany olona masina izany tena ny nanao fivavahana zany tamin'le zanak'ondry miaraka tamin'ny fiankofany lotsaka niankoka teo anoloanany zanak'ondry izy reo zava-manana efatra sy ilay antida efatra amby roapolo de sady samy manana lokanga sy lovia volamena feno didikazo manitra de ny fivavahany olo-masina zany zany hoe raha vao eo zany reo zavatra reo de fivavahana io atao io mivavaka ary zareo ny dikazay mazava be zany fa nivavahana Jehosoa zany hoe Jehosoa ny verina nakany amin'ny lanitry mihitsy ny asa de teo anatrehany dada Iavany mihitsy no nampisehoana fa ivavahana mihitsy ny Jehosoa mazava be io teny sy ny fampianarana io donc io vakitsika amin'ny teny frantsay ndre io sary io izy miji Apokalipsy 1 fisy teo 1:8 Apokalipsy 1:8 voilà
Apocalypse 1:8 no vakitsika 1:8 5:8 moa e 5:8 tsy manitsy koa ny teknisiany no variana be ny teknisiany. Quand il eut pris le livre, ary efa ndraisiny zany boky zany, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ary rehefa nandray ny boky izy izy a de ny olona efatra amby roapolo sy ny zava-manana efatra de nenkoaka teo anatrehan'ilay zanak'ondry ary nitondra harpa sy ino kopy kapoaka volamena feno zava-manitra ary tsinona zany fihetsika zany ozy izy fa nivavaka zay ataon'ny olona masina. Mazava be ny saretra zany hoe nivavaka zareo. Qui sont les prières des saints? Ny olo masina zany rehefa manao zay harpa sy kopy zay zareo l'olona efatra amby roapolo sy ny zava-manana ena rehefa manao zay fetika zay zareo dia ka mikoaka de mivavaka izy nydikan'izay. Mazava ho azy fa sarotao ny bokin'ny apokalypsy toko 5 ny 9 de mametraka mihitsy fa tena Andriamanitra ivavahana mihitsy nya zany Yahoshua zany, zay tsy mivavaka aminy devolo ny dikan'izay. Zay mazava zany sary fa Yahoshua tena Andriamanitra ivavahana, roa be zao ny Andriamanitra ivavahana, diso daholo ny akoatran'izay ary fampianarana demonia nanambany any Yahoshua. Fa Yahoshua n'Andriamanitra ivavahana sy ankofana aza tsy lehibe noho ny dadany izy, ny dadany a de lehibe noho izy foana ary manamarina an'izany Elia. Ny voalohany indrindra de dada Yahva, ny manarakaraka an'izany de Yahoshua. Reo ihany ny Andriamanitra ivavahana ny amin'ny lanitra ary manaraka an'izany ny ety ambony tany, averina zany voninahitra zany ary anjarany Elia mamerina an'izany ary tsy maintsy vitako zany. Averina amin'ny dada Yahva ny voninahitra fiziny Andriamanitra, fa tsy reo Andriamanitra tsy izy manerana an'izao tontolo zao reo, tonga ny fotoana andravana an'ireo ary tsy maintsy ravako reo. Zay ny atao hoe Elia raha tsy mahina ary de ravanao amin'ny ahoana zanga ho mandeha aminy zay miaraka amin'ny dadako zay mpanao an'io asako io ary tsy maintsy vitako io ary vitako tsara mihitsy ny azy. Voninahitra ho an-dada marako fa zay namarana antsika anazy a, roa ny Andriamanitra miteraka io Andriamanitra io a voavaly daholo zay a, sy manapa-kevitra manao batisa rehefa resy lahatra fa aza mangala tahaka. Be zay zavatra hitanao senonao zay de ataonao ahoana zany mangala tahaka an'izany rehetra zany, de tsy menatra eo masin'io Andriamanitra io ve anao angalatra an'izany tenretetra zany, de tsy mba matahotra ve ny fonao sy ny sainao sy ny fananao indrindrandrindra mbola angalatra an'izany tenretetra zany fa tsy miaro fibebany rehefa mba henao izy hoe andana mba mibebaka. Torevitra ny Elia rehefa sy teo any amin'ny hery sy ho tratra ny fahatezerana amin'ny rehetra, andana misaotra anarana amin'ny batisa rehefa resy lahatra. Ivavakatsika voninahitra no dada mara Yahva, sotra betsaky ny amin'izany teny izany, tena faly maheno ny atsaranao, mampianatra ny famarinana ianao. Voninahitra anao dada malalako Yahva. Ta io zany teny zany tena hovorain'ny olona, ta io zany teny zany tena ho azy ny olona tsara, ho fantany fa tena fitiavana le fampianarana, ampianariny olona hitodika ao any aminao dada Yahva ao. Ary mangataka Elia ny fanainao masina mba hiasa mihitsy ny taona n'izao tontolo zao amin'ny alalan'izao fampianarana sy efa nampianariny Elia, andresy lahatra ny olona hitodika ho any aminao, ho any amin'ny Yahoshua amin'ny alalan'ny Elia zay ny ranao ety an-tany. Taovy tafaraka amiko ny fanahy rehetrarehetra zay mitady ny famonjena, taovy tafaraka amin'ny Elia izy. Dado, tonga ny andro ny fahamaliana, tonga ny andro ny fandringanana, tonga ny andro ny fanampotena, fa vonjeo zay tokony hafana dado. Sotra betsaka ny amin'ny teny rehetra fa mahavonjy an'izay rehetra ny haino zany tenao zany, ary tena mahavonjy azy tokoa iverenana ho any aminao. Amin'ny anaranao Yahoshua anao zany vavaka rehetra. Halleluja, amen. De mirary sotsiketra samoteny Yahoshua ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana manaraka indray veloma atao azy.